Manolotra ny arahaba tompoko tafavoaka ny ranomasina tamin'ny valora maraina teo anelanelan'ny vatomandry sy manoro ilay faritra Anoratsy nanakorotana ny toetry ny andro teto Madagasikara ary nanakorotana ihany koa ny fiainam-ponina andavanandro. Any amin'ny maherin'ny 200 kilometatra atsimo atsinanan'ny manoro no nisy ny foibeany tamin'ny tolakandro teo, miezaka manalavitra atsika hatrany izy ary mizotra miatsinanana somary atsimo atsinanana na dia itombo ery ary izy dia tsy ahina intsony ny mety mbola iverenany eto Madagasikara indray. Mifanirana andalana amin'izay ihany koa dia mafy ny tsikony talio aty amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara ka misy mihitsy ny filazanany amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay. Filazana amin'ny loko mena ho an'ny Mahajanga, Borizina i Port Berger, Antsohi ary Analalava. Filazana amin'ny loko mavo kosa ho an'ny faritry Diana. Ho antsika izay nahazo fampitandremana ireny zany dia mila miomana ny amin'ny mety ho fiakaran'ny renirano amin'ny endriny maro samihafa, eo ihany koa ny mety ho fiotsahan'ny tany. Ho an'ny mpampiasa ny lalam-pirenena manokana rehefa anaty oram-baratra dia aleo mitandrina hatrany na tsy mandeha mihitsy aloha mba hisorohana ny loza satria mety akaiky ny fahitana. Raha ho atsakany sandavany ihany koa ny toromarika izay omeny ny manam-pahefana eny fotony eny. Raha mahakasika ny any an-dranomasina indray manomboka eo Besalampi ka hatrany Ambanja dia entanina mba tsy hivoaka mendrika mihitsy aloha ny amponina amin'iny atao anatin'izao fikorotanana izao satria anonja be na ahery ny ranomasina. Raha iverenantsika ny toetry ny andro ankapobeny eto Madagasikara dia miamaina tsikelikely aloha ny aty amin'ny ilany andrefana sy ny tapany atsimo Madagasikara ary ny aty amin'ny afovoantany. Fa ho an'ny afovoantany manokana izay dia mety mbola hisy ihany ny tandrifindraona eny atsefatsefany eny. Ny maripana ihany koa dia tombanana hiakatra miandalana atao anatin'ny 3 andro manaraka. Andao jerentsika amin'ny antsipriany ary mivinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina azo orana tandrifindraona ny aty amin'ny manodidina Mahajanga, Sofia ary ny Sambrano. Raha toa ka andraona fa hisava miandalana ihany rehefa misandratrandro ny ilany atsinanan'ny nosy iray manontolo sy ny afovoantany. Ny ilany andrefana sy ny tapany atsimo dia andraona vitsy na ibalika be mihitsy ingaby masoandro. Raha ho an'ny tolakandro indray dia saika amin'ny vangongo any amin'ny tapany avaratry ny nosy iny aloha ny oram-baratra, izany hoe aty amin'ny faritry Sofia, Diana, Sava ary Analanjorofo. Isy tandrifindraona andalo ihany indraindray ny aty amin'ny faritra atsinanana Mangoro ary mety hitatra hatraty amin'ny ilany atsinanany Analamanga, Vakinakaratra, Moromani ary Matsiatrambony. Ny ilany andrefan'ny afovoantany miazo an'iny faritra Iorombe iny moa dia andraona izay mety hanao andro mitankorana ihany. Ny ilany andrefana sy ny tapany atsimo nosy kosa dia andraona vitsy na andraona mitsitokotoko. Raha ny vinany maripana raha ampitso zao dia manodidina eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 degré ho an'ny afovoantany, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 1 degré zany any amin'iny morotsiraky Madagasikara. Ananika hatrany amin'ny 2 degré kosa aty amin'ny manodidina ny Maheva tanàna. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy 9 marsa kosa indray ary dia ny voamaraina aloha mety hisy tandrifindraona andalo ny aty amin'ny morotsiraka ny faritry Diana, torak'izay ihany koa ny aty amin'ny faritra Atsinanana mety hitatra hatrany aloatra Mangoro. Raha ny tolakandro kosa indray dia any amin'ny faritry Diana sy Sava iny no hisy oram-baratra, azo orana tandrifindraona ny aty amin'ny tapany atsimo ny faritra Analanjorofo, amin'ny faritra Atsinanana ary ny faritra aloatra Mangoro. Mety hitatra hatraty amin'ny ilany atsinanan'ny afovoantany moa zay. Ho an'ny afovoantany miazo an'ny vatovavitovinany sy atsimo atsinanana kosa dia andraona na andraona mitsitokotoko. Ny faritra sisa moa dia ibalika be mihitsy ingaby masoandro. Raha ny vinany maripana amin'ny alatsinainy zay zao dia mananika hatrany amin'ny 12 degré aty amin'ny tendrony atsimo, aty amin'ny faritra Betsiboka ary Sofia, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny afovoantany. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny talata kosa indray ary dia ny tendrony avaratra iny aloha no hisitraka oram-baratra, azo orana tandrifindraona kosa aty Analanjorofo, Atsinanana ary mety hipaka hatrany vatovavy fitovinany. Ny ilany atsinanan'ny afovoantany moa dia andraona mety arahana tandrifindraona zany indraindray. Ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro na ibalika be mihitsy ingaby masoandro. Ny vinany maripana amin'ny talata izay mananika hatrany amin'ny 3 degré aty amin'ny tendrony atsimo nosy, eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 degré maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy mame fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.